Ao anatin'ny fanadidina sy ny fampitorana tanteraka moa ny zandarmaria-pirenena mikasika indrindra iny raraty tsy ambohitra rahabahiny ka ho hitantsika eo ihany ny toy an'izay. Eo amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana kosa izany hoe dia efa nametraka paikady manokana ny zandary avy eto Analamanga dia ny fanaparitana azy ireo eny rehetra eny manakaiky indrindra ny vahoaka. Miantso ny vahoaka ka hiara-iasa hatrany ny zandary mba azahoana vokatra sy hahafahan'ireo zandary mamonjy ireo toerana voatafika na ihany koa misy tranga mampiayay. Afatra zay angatanay fiara-miasa fiara-mientana zany ho an'ny bisiny maro. Efa misy fipetra zay niraisiny eto amin'ny gendarmeria indrindra atao anatin'ny gendarmerie Analamanga ny fanaparitana an'ireo zandary. Afaka milaza izay fa anisany antonantony na nanamora ny fahitana an'ireo olona zay navandoza ny fahitana na ny fiparitana ireo zandary ireo satria teny amin'ny toeram-piasana izy ireo zany ny teny anosiala ohatra tsy tao amin'ny brigady izy ireo niainga namonjy ny faritra anosiala fa faritra anaovan'izy ireo patrouille no ny antsony président fokontany azy mitovy amin'izany ny tato ambotra rava zany hoe ny fotoana zay anaovan'ny gendarmerie an'ilay antsony hoe vonjitaitra zany dia farany dia aingana eo anatrehan'izay dia misy fangatana fiara-miasa amin'ny besiny maro miotsotra na zay olona mety vokasikasika ny resaka asanjiolahy mba apita vaovao farany aingana mizatra faran'izay mampisalasala iny fa faran'izay bitika azy dia angatanay zany mba ho tolo-tanana avy amin'ny tsirairay satria efa manao zay azo atao zany ireo zandary zay miparitaka ary mitambasa izy ireo hiaro ary koa andray ny vaovao rehetra zay ampitainy tsirairay mba ho fiarovana fosoroana ny zavatra mamohitra toytoy.